raha mahakasika ihany moa an'izay fifidianana ben'ny tanàna izay dia manana ny ambarany Andriamatoa Henri Le Cacheur izay filoha nasionaly ny Antoko PFM. Ankoatran'izay ihany koa moa dia niresahany manokana ny momba ny fanondranana andramena sy ny mikasika an'izay fifidianana ben'ny tanàna izay raika ity fanadihadiana izay ho arahantsika manaraka hoentiny vola ravoavy ity. Tsy tokony rotorotoana ary betsaka ny teboka tokony arenina amin'ny firosoana fifidianana ben'ny tanàna araka nambarany Henri Le Cacheur filoha nasionaly Antoko PFM no mariany ity mpanao politika ity kosa fa tokony efa hirosoana ny fandinian'ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna ahafahana manatanteraka izany amin'ity taona 2024 ity. Misy karazana proposition de loi zay mety avoaka ny fitondram-panjakana atoato mazava ho azy iny andinika hoe oviana ary fomba ahoana anaovana an'io inona moa izy ity i communal io tsy mety tsy dinihina io na tiana na tsy tiana satria be dia be ny zavatra fa tsy voaraka tamin'io resaka communal na fifidianana ny diko teneny zareo fotsiny ny maire zay ataoko hoe fantaritra ny inona moa izy ity mandaranjareo nandritra ny ataoko hoe maromaro zay nandritra ny tetezamita iny dia mbola mitohy manohy ny asanjareo dikan'izany afa misy zavatra illégal ary raha misy faninanana dia fa afa misy zavatra tsy mitoboleta na tsy fanaraka amin'ny resaka élection zany ary zay tokony zay natonga ana miteny hoe tokony dinihina ny olona volambolan-dalàna zay arotsany gouvernement amin'ny ataoko hoe na miherinary na manaraka mikasika ny élection fa sarotro dia sarotro satria be dia be ny zavatra famafaro nandritran'ireny élection na présidentielle na législative reny. Raha ny momba ny fanondranana andramena indray ny laza Henri Le Cacheur fa anisany mampanahirana amin'ny fanakanana ny andramena ny firaizana tsokombakomba. Ny tompona andraikitra amin'ity firenena ity indrindrandrindra any amin'ny faritra rehetra manomboka ny fokotany ny commune ny fitandram-pilaminana ny justice indrindrandrindra any amin'ny faritra dia afa tafitra ao anatin'ny io réseau io daholo ary zay no mahatonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary sorako manokana satria hiezaka tokoa araky ny teny ny président Rajoy mampianina hoe hiezaka zahay iradike io fanondranana andramena io amin'ny zao amin'ny fitondrana vaovao zao marina zany ary ekeko zany ary sorako manokana zareo amin'ny ezaka zay ataon'izay na dia ministre amin'ny namozy amin'ny environnement dia fa niteny an'iny ny président fa niteny an'iny ny premier ministre niteny an'iny kanefa raha tanto mbola ao daholo ireo mpitantana mandritran'ireo tetezamita reo dia mba himporitsiny zany satria afa ao anatin'io réseau io daholo ny inona mozy ity ny olona rehetra manondrana an'io andramena io ka mizaha matoky fa handray andraikitra tokoa ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny fijerena hatrany fotony manomboka amin'ny fikapana ny fitanterana ary ny fanondranana no heverin'ny Henri Le Cacheur izay nitarika ny vao-miera manokana misana ny fanadihadiana ny raharaha andramena teo anivon'ny CST teo aloha no vahaolana ahafahana miady amin'ny fanondranana antsokosoko andramena ity.